Ny mety ho toetry ny andro eny an-dranomasina ny alakamisy 17 aogositra 2024 amin'ny enora maraina hatramin'ny zoma 18 aogositra 2024 amin'ny enora maraina. Tsy misy ny filazana fampitandremana mahakasika ny alin-drano na izany aza mila mitandrina ihany isika mpampiasa ranomasina. Ho an'ny morontsiraka atsinanana tanjon'ny bobaomby hatrany amin'ny tanjon'angotsy dia ho maina amin'ny ankapobeny. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 18 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 7 kilometatra isan'ora ny tolakandro ary anonjabe ny ranomasina. Ny haavon'ny onja dia 1,3 hatramin'ny 2 metatra. Tanjon'angotsy hatrany manoro, anorana mahalana, ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 17 kilometatra isan'ora indraindray ny tolakandro. Anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 1,3 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny manoratra ny taolany kosa dia anorana tandrivon-drahona ny tapany avaratra. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Noho izany dia anonjabe ny ranomasina ary ny haavon'ny onja dia 1,4 hatramin'ny 2,5 metatra. Ho an'ny taolany aro hatrany amin'ny tanjon'ny vohimena dia hibalika ny masoandro. Ho avy atsinanana andrivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 17 kilometatra isan'ora ny tolakandro. Ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2,9 metatra ary hisy alin-drano avy atsimo. Noho izany dia anonjabe ny ranomasina na hery indraindray. Ho an'ny morontsiraka andrefana tanjon'ny vohimena hatrany amin'ny tanjon'ankapo dia hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo atsinanana andrivotra ka ho 20 hatramin'ny 70 kilometatra isan'ora. Anonjabe ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 2 hatramin'ny 2,5 metatra. Tanjon'ankapo hatrany amin'ny tanjon'ny filanandro, hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo andrivotra amin'ny ankapobeny ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Mety hahatratra 17 kilometatra isan'ora indraindray ny tolakandro. Ady mpanonja na anonjabe ny ranomasina noho izany ary ny haavon'ny onja dia 1 hatramin'ny 2 metatra. Ho an'ny tanjon'ny filanandro hatrany Analalava dia hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo na atsimo andrefana ny rivotra ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ary mety hahatratra 17 kilometatra isan'ora ny vao maraina manakaiky amin'ny tanjon'ny filanandro. Anekafa kosa dia ho avy atsinanana ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora ary ho avy avaratra atsinanana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 9 kilometatra isan'ora. Hotonina ady mpanonja ny ranomasina, ny haavon'ny onja dia 8,3 hatramin'ny 1,2 metatra. Analalava hatrany amin'ny tanjon'ny bobaomby dia andrahoana mitsitokotoko na hibalika ny masoandro. Ho avy atsimo atsinanana andrivotra manakaiky amin'ny tanjon'ny bobaomby ka ho 9 hatramin'ny 17 kilometatra isan'ora. Ho an'ny anekafa kosa dia ho avy avaratra atsinanana ny maraina ka ho 9 hatramin'ny 19 kilometatra isan'ora ary ho avy atsimo andrefana ny tolakandro ka ho 9 hatramin'ny 20 kilometatra isan'ora. Hotonina ady mpanonja ny ranomasina noho izany ary ny haavon'ny onja dia latsaky ny 1,3 metatra.